Voalaza ny lalam-panorenana ao amin'ny andininy faefatra amby folo fa misy ny atoko-panoatra atokony hitsangana ny atoko-panoatra eto Madagasikara. Dia izay zany no nitanterahanay ary io fanapahan-kevitra io dia vokatry ny fihaonam-be izay natao teto tamin'ny fahafolo volana Aogositra 2024 nihaona teto daholo ny atoko politika rehetra. Tamin'izay dia nitsiry le hevitra milaza hoe andaotsika hivondrona, andaotsika tena ampiseho zany fitiavan-tanindrazana zany. Ary ilay lalàna 2011 barra 013 dia efa nilaza ihany koa fa ny décret d'application sisa nandrasana manaja tsara ny lalàna zany izahay ary dia te ampiseho ihany koa fa vonona ny tarika sy anatanteraka zay asony vahoaka malagasy. Nahoana koa sara no tsy ampiarina aloha ilay lalàna efa misy zay nilaniny ary zareo ihany angena nanao tamin'io za tsy teto Madagasikara tamin'ny nanaovana an'io lalàna io fa tany Afrika Atsimo na le lalam-panorenana zany na le lalàna momba ny antoko-panoatra zany nanaraka fotsiny aho nanaja tsara sy nanaiky ny fanapahan-kevitra tsy azy valozana nataon'ny ACC tamin'ny fifidiana zay fotoam-pirenena. Tena manaja tsara hoe zao zany ny rafitra misy eto Madagasikara ny institution tokony hajaina dia tokony mba manaja ohatran'izany koa zareo. Le taloha dia milaza mazava tsara hoe reto ny tombontsoa, reto ny toerana tokony hananan'izany atoko-panoatra zany reto ny satananana na ny statut tsy mitovy amin'ny fotoana zao. Zao ny resahako aminareo naveriko teto tsy hoe fa isika malagasy rery na ny mpitondra eto Madagasikara rery mitantana ny firenena ity zay mahatonga antsika ao anatin'ny firenena mikambana. Rehefa ao anatin'ny firenena mikambana na ny Nations Unies dia tsy maintsy manaraka tsara ny fenitra misy ao anatiny ka nalany zareo ary zavatra legitimany ahy satria izany no nahazo vato isa be indrindra na suffrage be indrindra ao aorianan'izy mitondra.